tsy ho ela dia ho voatendry ireo ministra andrafitra ny gouvernemanta tarihan'ny premier ministre Ntsay Christian ho an'ny anivon'ny ministeran'ny fahasalamana dia tsy tokony olona avy amin'ny antoko HVM no hitarika ity ministera ity ho ireo mpiasa. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Amin'izao fanovana misy eo anivon'ny gouvernement izao mitaky fanovana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana ny syndicat-ny mpiasa eo anivon'ity département ity ho azy ireo tsy tokony olona avy amin'ny HVM no hitarika ny ministeran'ny fahasalamana. Eto moa zany izahay mpiasan'ny fahasalamana dia mivondrona ary nanoana ny tolona ho an'ny fanovana izay notarihan'ireo député 70. Mila fanovana tanteraka izahay mpiasan'ny fahasalamana indrindra ny mpitantana ny ministera izay tsy ekenay mihitsiny. Ary eto zay dia mbola mametraka foana hoe tsy manaiky ny tantanan'ny HVM intsony ny ministeran'ny fahasalamana satria efa maro be ireo fitantanana sy nahomby nataon'ny ministry ny fahasalamana izay avy amin'ny HVM. Izany no ilana fanovana ka ahitakinay mpiasan'ny fahasalamana izany fanovana izany. Ankoatran'izay dia izahay dia efa manana olona satria matoa izahay nanoana ny tolona ho an'ny fanovana dia efa misy olona ny fampiresahana tamin'ireo député 70 nitarika ny tolona hoe ity olona ity no mendrika hitantana ny ministeran'ny fahasalamana ary matoa le olona vonona hitantana ny ministeran'ny fahasalamana dia tolona niaraka taminay izy ary izany olona zany no angatahanay sy ametrahanay fitokisana ho amin'ireo député 70 mba ho tendrena ho ministry ny fahasalamana. Izany no anovan'ny ministeran'ny fahasalamana ary tondra ny tsara fitantanana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Ny tena takinay dia mbola mamerina foana izahay hoe izahay mpiasan'ny fahasalamana dia hitaky ny andamin'ny tete risque izay tsy nataon'ny HVM mihitsy ny hatramin'izay. Nanolotra ny anaran'izay tokony ho ministra ny fahasalamana tamin'ireo député 70 ny syndicat-ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana.